Salama daholo eo. Androany sika dia ndao indray raha ho resantsika ny mahakasiky ny fanehoan-kevitry ny ireo olom-pirenena izay kalaza manoloana an'izao toedra ara-politika izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao. Ka ho resantsika ao anatin'izany moa ny fanehoan-kevitra ny Tahina Razafinjoelina izay nilaza fa mila fanabeazana asa ary faharetana ny fampandrosoana. Etsy ankilan'izay ihany koa moa dia fantatra fa afaka noditsoa aman-tsara rehefa vita tamin'ny sivora alina tamin'ity herinandro ity ny fitsarana any Patrick Raharmanana. Ka izay no vaobaasina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'sesy tambatambata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndahary. Afaka noditsoa aman-tsara rehefa vita tamin'ny sivora alina ny fitsarana naharitra ora iray miandry ampitonina ny fitsarana izay hamoaka ny didy amin'ny 20 aogositra 2024 avy izao i Patrick Raharmanana. Mahatoky ny fitsarana isika ary misaotra ireo mpisolo vava, tsy adino ihany koa ny misaotra isika rehetra hoy hatrany ny teniny. Raha tsy ivana moa ny tantara i Patrick Raharmanana dia voasaringotra tamin'ilay raharaha famoahana ny programa ny filoham-pirenena ka izay no antony iray lehibe no isany nahatonga azy voantso teny amin'ny gendarmerie am-pirenena misahana amin'ny ady amin'ny heloka bevava ka izao ny afara amin'ny fitsarana izao. Dany Rakotoson asany mpanositra ny mitondra ny vinany ary mampitaha izany amin'ny any mpitondra. Maso ihany koa ny raharaha-pirenena dia mbola tafiditra ao anatin'ny asan'ny mpanositra izay sady mizara ny vinany no manara-maso ny mpitondra ireo mpanositra hoy izy hatrany. I Rina Rakotomanga nanana vina tsara ny filoham-pirenena ary nanomboka ny asa saingy tsy nandeha araka ny tokony ho izy ny zavatra rehetra noho ny fiovaovan-kevitra sy tsy fahamatorana isan-karazany teo amin'ny fanatontosana ny asa hoy izy hatrany. Ka noho izany dia tsy avy tany zavatra ny fiovaovan-kevitra lava tahaka an'izany. Nilaza ny heviny ihany koa i Christian Tabera mahakasika ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Mbola tsy vita ny mission izay ampanaovana io Prime Ministre io ka izay no mbola nitazomana azy. Mbola ho avy mantsy ny fifidianana ny ben'ny tanàna hoy hatrany ny fanehoan-kevitry ny Christian Tabera manoloana ny fiverenany Andriamatoa Prime Ministre amin'ny toerany maha Prime Ministre azy zay taoriny fanendrena azy tamin'izao fotoana izao. Naneho ny heviny ihany koa i Alain Mahavimbina olana ara-toekarenina roritina makany amin'ny politika no mandreraka any Madagasikara. Na tiantsika na tsy tiantsika dia tokony ho toerany antsoina hoe teknokraty izany hoe sady teknisianina no mpanao politika izay Prime Ministre izay hoy hatrany Alain Mahavimbina mpamakafaka ara-politika efa lehibe ny faritra teo aloha ihany koa. Tsy tena olana ara-politika loatra no mandreraka ny Madagasikara hoy izy fa olana ara-toekarenina roritina makany amin'ny politika. Ny dikan'izay dia ny fametrahana ny politika mitombona mifanaraka tsara amin'ny ahafahany ekonomia miainga mihitsy no tsy ananan'ny malagasy. Io no fanaovan-kevitry ny Alain Mahavimbina manoloana ny toedra raha-pirenena izay misy amin'izao ankehitriny izao. Mazava ihany koa ny hafatra izay nalefa ny Tahina Razafinjoelina raha nilaza ny fanehoan-keviny manoloana ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao ny tenany mila fanabeazana asa ary faharetana
ny fampandrosoana ho izy hatrany. Notsindriny ihany koa nandritra izay fanehoany hevitra izay fa raha te havelon-tena sy te handroso izy dia tsy maintsy ahena ny fanafarana, fa io fitombon'ny fanafarana io izy dia isan'ny mahalatsaka angady ny firenentsika. Ka noho izay dia mila ampitomboina ny famokarana anatiny, noho izay fa tsy hoe ahena fotsiny amin'izao ny fanafarana. Rehefa mitombo ny famokarana dia mihena ho azy ny filana manafatra, andraikitry ny fanjakana ny mametraka ny fenitra sy paikady rehetra hahafahana mametraka izany. Azo atao tsara fa mila finiavana sy fahalalana izany rehetra izany. Ny anatiny no ananany fahefana, fa ny hafa izay azo sokajina ho haingitraingitra tsy azo atao ny ninona, ary ny fitokanana amin'ny hafa midika tsy fandrosoana sy tsy fivoarana izany. Eo amin'ny resaky ny famoivoizana indray dia tao Antananarivo renivohitra tao fiarabe iray no nifatratra tamin'ny fefy, ka noho izay dia betsaka ny fahasimbana. Fiara camion ity nifatratra tamin'ny fefin'olona ity, izay toeram-pivarotana iray teny amin'ny bypass tamin'ny andron'ny alarobia 17 Jolay iny. Tsy nisy ny anana fohy ary tsy nisy ny naratra fa potika tanteraka ny ampahan'ny fefy n'ilay trano. Ka noho izany dia aleo ihany mitandrina ry sofera fa sao dia hamoizana ain'olona ny tsy fitandremana kely tahaka an'izao. Any ivelany indray, any Ezipta ny marimarina kokoa, tany anefitra navadika ho tanimboly. Tany anefitra manodidina ny 5,700 ny velarantany any Ezipta, izay 3,5 tapitrisa hektara no tany azo hajariana sy hambolena. Ezipta nefa no mpamokatra varimbazaha, tongolo be, voatabia, ovy, voasary betsaka indrindra aty Afrika. Fikarohana nataon'ireo injeniera sy siantifika ezipsianina no nahafahana namadika ny tany anefitra ho tanimboly, ka ny rano efa nampiasain'ny isan-tokantrano no hanamandonina sy hanondrahana azy. Nametraka politika ampitantanana momba ny famokarana mifandraika amin'ny toetaniny sy ny toetrandro misy any amin'ireo mpitondra ny fandimby tany Ezipta, ary tsy nitsahatra namporisika ny mpikaroka sy manampahaizana hikaroka hatrany. Anisany mividy sy manafatra entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro na ny PPN any Ezipta i Madagasikara, mahatratra 430 tapitrisa hektara, anefa ny tany azo ampiasaina tsara amin'ny fambolena eto tsy misy afa-tsy ny 3,4 hektara amin'ny ovy no voajanahary hatramin'izao. Midika izany fa nahitan'ireo manampahaizana vahaolana ny amin'ny mahakasika ny fambolena ny zavatra amin'ny tany anefitra izay, mba hahatonga azy ho tany mamokatra tahaka ny tany rehetra. Izay moa no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy, misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza adino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tonga tao Gasy. Tomboko lasy tomboko vavy, mangasitraka dia mirary soa.